Gen Expert dia teknika anankiray diagnostic par PCR na polymérase chain reaction na réaction d'amplification de polymérisation en chaîne moa ny teny azy amin'ny teny frantsay. Izy itony dia tafiditra ao anatin'le hoe diagnostic point of care, zany hoe natao mihitsy fiasana aty akaiky ny marary, aty akaiky ny clinicien satria vetivety ny temps de réponse ny ka ohatra tsika raha ohatra ny PCR classique ohatra amin'ny diagnostic-ny raha Covid moa zao ny malaza hoe adiny 4 adiny 5 izy mety eo anatin'ny miaraka amin'ny kenikenina isan-karazany mety eo amin'ny adiny 1 raha ela indrindra dia mamoaka an'ilay résultat. Isaka ny zavatra azo atao amin'ny Gen Expert ary ho an'ny izay centre efa misy dia ny diagnostic ana tuberculose sy ny résistance amin'ny rifampicine ny tena nentina nametrahana azy eny anivon'ny CDT ny hôpital Mpanjakana fa izay teneniko izay afa na manao zavatra be be izy dia ankehitriny izy zany amin'izao valanaretina Covid-19 zao dia afaka ampiasaina ihany koa amin'ny fitilianan'ny Covid-19. Mihoatra amin'ilay PCR classique izy dia tsotra kokoa ny fampiasana anazy ary ireo techniciens izay eny anivon'ireny laboratoire ireny zany dia afaka mikirakira rehefa nahazo ny formation izy dia afaka mikirakira sy mampiasa an'ilay Gen Expert araka ny fampitahana izay nataon'ireo mpiatsehatra tany ivelany amin'ny microbiologie moa dia hita fa hoe ireo izay efa tena mitondra ny efa symptomatique no sensible kokoa ny Gen Expert, zany hoe natao indrindra ho an'ireo olona izay mampiseho sorotr'aretina ary mila mamaly aingana hoe misy sa tsisy dia tsy mikaretina. Toerana 5 eto Madagasikara misy appareil Gen Expert 9 hatramin'ny CICM zay vaovao appareil vao tonga dia any faritra Diana misy anankiray ao Dego dia ria ao Sofia ao Antsohi misy anankiray dia ao Sambava amin'ny CHRR misy anankiray dia ao Boeny ao Androva misy anankiray dia any Ambatondrazaka misy anankiray dia ao Tomasina misy anankiray dia ao Analanjoro Fenerimbesta moa zany vao misy appareil vao installena amin'ny herinandro ambony dia ao eto Antananarivo misy anaky 4 ao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar dia ato aminay ato amin'ny LNR Analakely dia ao amin'ny CHUMET Tsaralalàna dia ao Bevelantanana ny fanefany dia any amin'ny CICM moa araka ny resako teo manana anankiray zareo. Ao Fianaratsoa misy anankiray dia ao Ifanadina misy anankiray dia any Fort Dauphin ao Bazary ao CSP 2 Bazary B misy anankiray dia ao Tuliara misy anankiray. Zay ny appareil-ntsika eto Madagasikara ohatra eto zany misy azy. Fanofanana ny technicien Gen Expert Covid dia androany miapitso 2 jours ny eto Antananarivo mandeha eny Analamanga dia amin'ny herinandro ambony ny 22, 23 any Tomasina dia amin'ny 24-25 any Fenerimbesta dia amin'ny 29-30 any Fianarantsoa dia ny farany amin'ny le 6-7 any Antsohi. 70 isan'ny technicien ikirakira ny Gen Expert io eto Madagasikara. Raha mahakasika ny formation ity zany dia fanamafisana ny laboratoire zay efa misy. Fa ity formation ity zany fampiasana ny appareil atao hoe Gen Expert zay fitiliana tsara dirana koa zany izy io
Ary vaovao hita ty zany eto amintsika ny fampiasana azy amin'ny resaka hoe fampiasana fidirana ny resaka aretina covid satria efa nisy any io aparety aloha ny fidirana ny resaka tuberculose zay ataontsika hoe manao résistance reny. Dia amin'izao zany izy azo hidirana ihany koa izy saratra amin'ny VIH fa misy an'ity valana aretina maneran-tany ity zany ny pandémie mondiale dia ampiasaintsika zany Gene Expert amin'ny cartouche vaovao zay réactif amin'ny fanandritra ahafahana mitily amin'ny resaka covid. Mitsotra ihany angamba ny objectif nanaovana an'ilay izy satria raha hitantsika ny laboratoire zay misy eto amintsika zay fonctionnel aloha zany mbola telo ankoatran'ny Institut Pasteur Charles Méré sy ny Namiasera ohatra dia tsy hoe tsy maharaka fa tsy ampy manao ihany zany fa tsy ampy mba hiezana zany namoaka ny résultat ny aloha ahafahantsika mitily ny aloha zany détection précoce n'izay coronavirus zay dia ny partenaire antsika moa zany nahita an'izay stratégie vaovao zay dia amin'ny alalan'ity Gene Expert zany dia afaka hampitombo ny test ao ataontsika ary oparitaka manerana ny nosy moa izy satria fa mbola ny eto Antananarivo aloha zao formena zany. Ny tanora hofanina reto zany le prestataire efa mampiasa an'io Gene Expert ao any amin'ny toera pitsaboana daholo reo amin'ny misy ny centre de diagnostic et de traitement zay misy Gene Expert appareil io disponible any amindreo. Dia ireo tanora reo zany efa zatra fa saingy ny mampiasa an'le réactif covid cartouche spécifique manko zany le izy mialatsiny zay tsy fampiasana any amin'ny toeram-piasana isan'andro. Izay no mahatonga anazy formena fa tsy olona vaovao reo kory. Dia tsy ireo olona reo kory no hiparitaka nakany amin'ny faritra fa ireo zany ny eto Antananarivo. Eto Antananarivo moa zany ao misy Asimety dia ny ato amin'ny Institut d'Hygiène zany manana appareil fonctionnel prestataire ireo zany no formena hampiasa an'io. Dia miainga avy eto anefa ny mpampiofana no mandeha makany amin'ny faritra manofana ny prestataire zay efa misy appareil any no sady manao mizara an'ilay cartouche covid sady mitondra an'iny moa izy makany amin'ny faritra. Dia ny ana-toerana zany no miara-miasa amin'ny agent de santé any toerana zany zareo amin'ny fanafainganana ny fidirana satria efa misy ekipa any. Dia izay no anaovana hoe dépistage massif zany mba mety efa tsy hiakatra aty intsony zany ny fidirana atao any fa tonga dia any mety fa afaka mamazy izy ireo. Eo amin'ny 12 000 cartouche zany disponible amin'izao avy amin'ny Nations Unies la UNICEF zany izy io. Efa nahazo 9 000 teo aloha dia 2 500 mba tonga tamin'ny ty rango ty dia izay no aparitaka. Fa saingy ny fizarana an'io ndray koa zany mety voafetra aiza ny tena toerana voalo mba hanamafaisa mety an-Tamatave zao ohatra. Université zao voatery asiana appareil Gene Expert ndray koa zany. Dia izay zavatra zay zany tsy afaka mitenanareo estimation tokony miviry eo ny vita. De toute façon moa zany ny dépistage ataontsika masifa ciblé foana le izy. Izy nolazain'ny représentant-ny OIT teo iny izy an'ilay contact tracing iny raha olona zany fa hihina mitondra an'ilay tsy mikarety ka ny fanerasera amin'ilay olona ka hoe détecté positif anankiray dia efa ny fanerasera aminy dia mety hoe ho izany natao tony. Dia hatreto zany sarotra le manao estimation miviry eo zany tokony vitantsika fa aoka ny résultat tsika moa afaka hiteny an'izay rehefa après évaluation.